770 420 sy 2 feno 470 taogno nijeroan'ny club des explorateurs. Tanora zazalahy sy zazavavy eo agnelagnelany 7 hatramin'ny 420 taogno no mikambagna amin'ity club des explorateurs ity eo agnivon'ny fiangonana adventiste mitandra andro fahavito. Nahatra 2 andro ny fankalazagna izy igny taty amin'ny distrikany Antsiranana. Ny sabata dia fanaovam-batisa sy voady ary nitoy tamin'ny fampisehoagna dirily sy asantagnan'ireo tanora ny alahady tolakandro tao amin'ny lycée adventiste Antsiranana. Ary miavaka tokoa ny fankalazagna satria tamin'ny sabata dia nahitana fisabalalagna teo amin'ny 5 no natao batisa tamin'izay sabata maraindraigny ary ny folakandro nisy fisabalalagna teo amin'ny 80 nanatanteraka ny voady tao agnatin'ny sampona fisabalalagna ary nitony programa tamin'ity alahady ity izay nahitana talenta maro samihafa teo amin'ny asan-tanana vitsivitsy ary fampahafantarana ihany koa ny fitaovana rehetra izay misy eo anivon'ny sampona tanora indrindrandrindra eo anivon'ny sampona fisabalalagna. Tsy zanaky ny membre ny fiangonana adventiste ireriany no afaka mikambagna amin'ny fikambanan'ny tanora adventiste indrindra fa ny explorateur ho iatrany ny fagnazavagna fa misokatra ho an'ny rehetra izay manam-pagniriagna ikambagna ity fikambanana ity fagnampagazavagna hatrany. Raha ny sampona fisabalalagna olo fiangonantsika dia afaka miditra na dia olo ivelana ary dia afaka miditra ao agnatin'ny fikambana fa amporisina izy agnaraka ny tsipika rehetra izay mifehy fisabalalagna dia afaka miditra somatsara ao agnatin'izay sampona izay. Tombony ho an'ireo aman-dreny ny fampidirany zanany ao agnatin'ny fikambanan'ny tanora adventiste. Izany dia natao hindesy magnampy ireo ray aman-dreny amin'ny fitezagna ny zanany ho olom-pirenena vagnono eto an-tany ka hatrany an-danitra.